Anatin'izay zay mivoy an'le programme amin'ny safy zay manana le atao hoe approche programmatique zany hoe safy zany a de misy fandarana asa anankidimy no ahafahany mandray anjara amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara satria safy moa zany de ONG national arak'izany de misy anay raha Madagasikara de misy le ataony hoe CHS ohatra amin'ity toerana ity dia misy le programme dimy resahako teo na le hoe fandarana asa dimy de ao zany le fandarana asa momba ny fanjarian'ny ara-tsakafo sécurité alimentaire de zay zany de tafiditra anatin'izay zany le famborenandreo le zava-pihinana resahako tamintsika teo reo io ihany koa fandray amin'izay ihany koa le fandarana asa momba ny fahasalamana de arak'izany dia avy amin'ny sakafo aloha zany azahoana fahasalamana kanefa ihany koa de misy le ataony hoe santé communautaire miasa eny anivon'ny fiarahamonina eny amin'ny tontolon'ny tantsaha indrindra mijery zay mahatsara ny olona amin'ny resaka fahasalamana de ny asa ataonay an'izany ao anatin'ny distrika Manjakariny ity dia ny resaka ady amin'ny tazomoka ady amin'ny tuberculose ady amin'ny aretina zay mifindra reto sida ohatran'izany rahana miasa sy miombonantoka amin'ireo le fandarana asa nasionaly matetika dia mandray anjara amin'izany ny SAFEJKM de zay eto anatin'ity toerana ity zany de anisany mandray anjara ao anatin'izany misy koa ny fandarana asa momba ny tontolo iainana sady manatsara ny fahasalamana io manatsara ny resaka fanjarinana sakafo ihany koa dia tontolo iainana miainga amin'ny fanabeazana ara tontolo iainana mitatra amin'ny resaka fambolekazo mitatra ihany koa amin'ny alavadimboly isan-karazany de eo ihany koa ny fambolena hazo fotsiny zao moa zany sy fiarovana azy amin'ny toerana satria eto zany zao de manana antsika toerana na de kely ara de arovana mba ho lasa atiala de ao anatin'izay asiana karazana hazo zay verina hoe tokony tehirizina eto amin'ity toerana ity manokana de misy le atao hoe hazo kininina siny kely de tsy fahita firy eto Madagasikara nefa nampidirin'ireo missionnaire tamin'izany fotoana zany de ireo le siny kely reo maniry sarotra ambolena izy aloha mbola sarotra ny makatarana aminy fa izy kosa de tsara le karazan'le hazo avo be mahitsy azo ampiasaina tsara amin'ny taozava asa tanana dia anisany zavatra mba navela missionnaire de anjaranay zany mivoy azy mampitombo azy dia rahana miasa amin'ireo le efa manatraikefany amin'izany koa de manao ihany koa zay to resaka fiompiana fa tafiditra anatin'ny fanjariana ara-tsakafo moa zany anatin'le programme resahako teo fiompiana kisoa fiompiana akoho dia tafiditra anatin'le fandarana asa resahako teo fandarana asa manaraka resaka fitarihan-drano fisotro resaka fahadiovana fidiovana adduction d'eau potable assainissement hygiène dia ny eto moa zany dia nanao ny fanarenana ny fotodrafitrasa fitarihan-drano teto tanana soavana de nandray anjara tamin'izay safy nanao an'izany koa tery Manakavaly ary amin'ny hôpitaly izy naoriny missionnaire avy tety any de efa simba koa le fitarihan-drano fisotro de ny safy no niaraka nanarina nylay fotodrafitrasa tao de amin'ny resaka assainissement ny resahako teo na le fanadiovana fidiovana miasa ao anatin'ny région Analamanga ny manokana ity de anjarany miatoka ny distrika Manjakandriana amin'ny ady amin'ny fiparitahany tay zay mihitsy moa nilazana azy ady amin'ny fiparitahany tay défécation à l'air libre lutte contre la défécation à l'air libre dia miara-miasa amin'ny fandarana asa nasionaly FAA ao anatin'izay atao hoe Analamanga faritra madio de gabone moa zany ny tena fototry le asa tao mampirisika ny olona hanao gabone mba tatonga le tay hiparitaka ary ampiatra ihany koa le fomba fanadiovana miaraka amin'ny diro anosy efa fantatry ny ankizy moa ny akamaroany eo ihany koa le fandarana asa fahadimy avy tsy voatonoko teo sisa de farandarana asa momba ny fiatrehana amin'ny loza voajanahary gestion des risques de catastrophe de ho an'ny aty voatamy moa satria tsy de misy le cyclone loatra aty amintsika dia le fambolena ovy ala na le ovy be na le bodoko ny filazana ny atsimo tsy nanana azy ireo zany mba fandraisana anjara amin'ny fanateterana io fandarana asa io dia izy io manko le ovy ala raha tonga ny rivo-doza na ny andro ratsy na ny haitany ihany koa dia ny raviny aty ivelany fotsiny ohatry milamaka fa ny eo ambany kosa de mbola mandeha misotra miandalana ihany lasa ny andro ratsy na cyclone na ny haitany de azo angadiana tsara reny eo ambany ary lehibe le vokatra eo ambany ahafahana mba sady miatika an'le tsy fanjariana ara-tsakafo aoriana fandalovan'ny loza no tonga de ahafahana ihany koa miatika ny loza avy hatrany moa dia io karazana asa dimy reo za fandarana asa dimy reo de zahana eto atoerana karazana échantillon santunany satria ty toerana ity de isan'ny ataonay hoe CHS akaiky indrindra
ny foibe safefijika zay ao Analakely ka raha tonga avy any ny vahiny te hijery ahoana karazana asa ny safefijika zay sahany eto Madagasikara dia azonao atao tsara mitsidika ity toerana ity.